Anterina indray ny arahaba tompoko lahy sy tompoko vavy tonga soa anao atao anatin'ny fotoana ny fampahalalam-baovao manasanao mpanajana sy ampitiavana ny tenako anaraka izany hatramin'ny farany. Ny lafim-baovao ny finoana avy hatrany no isataratsika ny fampahalalam-baovao. Ny 12 Aogositra 2026 no nitambaran'ny synodam-piangonana Telotota ho iray ihany ka nitondran ny anarana hoe fiangonan'i Jesoa Kristy eto Madagasikara na ny FJKM izany no amariana androany tany Tomasina toerana nateran'ny FJKM ny 520 taona n'ity fiangonana vavolombelon'ny firaisan'ny fiangonana ity miorena tsara ry FJKM ao amin'ny Jesoa Kristy sy antonany amin'ny afatra netin'ny filoha ny mpitandrina irako Andriamasoa miandroany izany tamin'ny fotoam-pivavahana lehibe tao Andrenivohitra Betsimisaraka. Isan'ireo nanatrika izany moa ny filoha lefitry ny FJKM teo aloha dia ny filoha Marc Ravalomanana izany tany an-toerana ihany koa ny mpanao gazety Diasin'Andriamalala sy Manora Andriamalala mitatitra amintsika izay vaovao izay. Dia be namakivaky ny tanàna ny Tomasina iazo ny tokotany malalaka David Jones no nisantarana ny tontolo andro nanamarihana ny 520 taona nijoroany ny fiangonan'i Jesoa Kristy eto Madagasikara na ny FJKM. Ratsaivina dia ny fitambaran'ny London Missionary Society na ny LMS tonga teto amintsika ny taona 2019 izay lasa fiangonan'i Kristy eto Madagasikara na ny FKM, ny Friends Foreign Missionary Association na ny FFMA lasa fiangonana Frenzy Malagasy sy ny missiona protestanta frantsay na ny MPF lasa fiangonana ara-pelezantsara eto Madagasikara na ny FPM. Ireo tambatra niteraka ny komiteny firaisana ary ny andohan'ny FJKM ny 12 Aogositra 2027. Ny filohan'ny FJKM teo aloha Ajalala Rasendrasina no nitondra ny afatr'Andriamanitra nandritra ny fitaom-pivavahana lehibe androany ity. Nandalo fisedrana mariny teo anivon'ny FJKM teo ny fanenjehana tamin'ny andro ny ranavalona betsaka ireo martiora sy misionera namony ainy na dia teo aza nefa izany rehetra izany dia miroborobo ny fiangonana amin'izao fotoana izao. Raha toka telonjato tany hoany no isan'ny mpitandrina FJKM vita fianarana tany amin'ny taona 2027 dia ankehitriny efa mihoatra ny 300 izy. Raha toka 500 tany hoany ny fiangonana tamin'ny taona 2027 dia ankehitriny mahatratra 9,000 manerana Madagasikara. Mihoatra ny telo tapitrisa ny vahoaka kristiana FJKM ary mahatratra ny 700 mahery ny sekoliny. Isan'ny fiangonana lehibe sy mandroso eran-tany ny FJKM satria isan-kerinandro dia misy fiangonana na vondrom-bavaka teraka izany hoe 250 isa-taona. Tsy miankin-doha amin'ny any velany amin'ny fanohanana ny piasan'ny FJKM fa manana toeram-panomanana mpitandrina sy toeram-panomanana mpampianatra mahazaka tena amin'ny lafiny teti-bola fampandehanan-draharaha ny FJKM hatramin'ny taona 7 nitsanganany kitapo-iombonana mandraka ankehitriny. Afatra ho an'ny Malagasy mpino FJKM nentin'ny filohany ny mpitandrina Dr Irako Andriamasoa Ami no namaranana ny fotoam-bavaka. Miorena tsara ny FJKM miorena tsara amin'ny finoanan'i Jesoa Kristy hanilalana sy fahamarinana ary fiainana araka ny jaona 7:12 fa aza manaiky mihitsy ifindra finoana na toinina endrika mahasarika isaloran'ny reny. Ny havaoza mandrakariva ny FJKM fiangonana reforme ianao ka antsoina hiavao mandrakariva araka ny tenin'Andriamanitra niterahana anao tamin'ny 2027 manao hoe indro havaoziko ny zavatra rehetra. Fahatelo mifankatiava fatratra ny FJKM raha onady no mitatao amin'izao tontolo izao ankehitriny ny rivodozan'ny fankahalana, ny fifanaratsiana, ny fiatsaram-belatsiana, ny fialonana, ny tsy fiombonana mba amin'ny firongony rehetra dia ny fifampiandanina
ny tsy fahaiza mifamelaheloko, ny fiavonavonana, ny folentika dia samy mifofofofo mamely amin'ny fiarahamonina atrato anatin'ny fiangonana azy ka nimba zavatra maro ratsy mitandrina mafisika. Antsoina isika hiaina ny tenin'Andriamanitra manitsy hoe ary zao ny didy efa azontsika tamin'ny izay tia an'Andriamanitra dia tsy maintsy tia ny rahalahiny koa. Afatra faefatra aza menatra ny vavolombelon'ny tompontsika refjekemo. Antsoina isika kristiana efjekemo rehetra mba hijoro tsy ho menatra amin'ny maha-kristianina antsika. Izany antso izany dia ho antsika rehetra eo amin'ny sehatra rehetra, eo amin'ny sehatry ny fianakaviana, ho kristianina vavolombelon'ny Kristy, eo amin'ny fifandraisana amin'ny vady, ny zanaka, ny mpiray tampo, ny vinanto, ny rafozana, ny ray aman-dreny sy ny mpianakavy rehetra. Andalo fifidianana isika eto Madagasikara amin'ity taona ity. Olona matahotra ny Kristy no tokony hitondra indray any Madagasikara, ohatra ny filohan'ny FJKM. Ny kristiana FJKM mirotsaka eo amin'ny sehatra politika manokana dia olona azon'i Jesoa ireriana tahaka ny Joba hoe efa nandinika any Joba mpanompoky vai ianao, fa tsy misy olona tahaka azy any ambonin'ny tany. Fa hono olona marina sy mahitsy izy sady matahotra an'Andriamanitra ka mifady amin'ny ratsy. Joba toko voalohany andininy fahavalo. Efatra fahadimy farany ahoana ry havako mandehana amin'ny fanantenana FJKM. Mamakivaky izao tontolo izao ahitana fahoriana isika. Hoy Jesoa Jaona toko fahinambifolo andininy fahatelo amby telopolo. Samy mahita izany fahoriana izany na isika tsiraray, na ny isam-pianakaviana, na ny isam-pirenena, eny na ny isam-piangonana azy. Fa ao anatin'izany mivelomantsika ny finoantsika izay nanafarana antsika teo hoe miorena tsara. Ao anatin'izany no ilofosantsika hiavao mandrakariva. Tetsy andan'izay, ny araba ny mpino FJKM amin'izao fotoana dehibe ho an'ny fiangonana izao ny filoha Marika Ravalomanana. Fotoana izao hoy izy ampisehoana ny finoana marina anana ny mpino tsiraray avy. Satria zava-dehibe loatra ny ahafahana makalaza zany fa 5 taona zany, efa tena ao anatin'ilay fotoana tena anehoana ny finoana zany, anehoana ny fanantenana ary indrindrindrindra hijoroana marina amin'ny fahamarinana sy ny finoana. Ka dia tena miraba ny mpino kristianina FJKM rehetra izay tarihan'ny foloan'ny FJKM dia ny hirako Dr Andriamaso. Tena faly ny afaka nanatrika ty fampivavahana ty ary dia engany ka ho tahin'Andriamanitra mba hitohy hatrany ny fifankatiavana, fijoroana finoana ary indrindrindrindra ny asa azo tanterahana eto amin'ity firenena ity. Fotoana dehibe terisosina moa ny an'ny FJKM no toto-tsaina teto Tomasina dia eo ny fankalazana ny 550 taonany, fa eo ihany koa ny fihaonam-be ny diakona sy ny lolona ary ny foarabe ny FJKM dia ny fahatelo na ny haona fi, izany hoe fihaona ny firehetra toy ny fiombonana, finoana, firazantsara, fiaretana sy ny maro hafa. Ny tanjona dia ny fiangonana manatona ny fiarahamonina. Izay ny mikasika iny fa tsara ihany ny mampahafantatra antsika mpanaraka ny fampahalalam-baovao ny MBS fa efa tafavahirana amin'ny lohan'ny soamantsara ny page Facebook ny MBS amin'izao fotoana izao ka efa azonao arahana mivantana ao anatin'izay page izay ny fampahalalam-baovao manomboka izao. Hotoizantsika kosa ny fampahalalam-baovao tsy manaiky ny anao délibération ireo mpitsara fanadinana baccalauréat eto Antananarivo raha nitapaka izy ireo tamin'ity androany ity tsy misy ny vola, tsy misy ihany koa ny asa mandeha, tsy mbola voafaritra araka izany ny fotoana anantanterahin'izy ireo izany asa izany miembotra manaraka izay ihany koa ny fotoana ivoahan'ny valim-panadinana. Andomeratiana sy Mathieu Prince. Ny fampitorana ny roatra vao maraina teny amin'ny filohan'ny oniversité n'Ankatso nangataka fanazavana ireo mpampianatra mpitsara fanadinana baccalauréat. Solo tena iray isaky ny taranja no niara-ndinika tamin'ny filohan'ny oniversité sy ireo tompon'andraikitra samihafa. Naharitra minitra maromaro ny fifampiresahana. Nangataka maromaritra iraisana eo amin'ireo mpampianatra ny tompon'andraikitra taorian'izay saingy tsy nanaiky hatramin'ny farany ireo mpitsara fanadinana raha tsy mivoaka ny vola.
orakoraka siontsioka no nameno ny esplanade médecine. Misy vola zao tsy misy vola resaka atao. Tsy misy ny vola. Misy vola tsy bakao zany raha zava-misy. Tsika raha tsy misy mitsofoka zany raha tsy misy vola fa ataovy baketo izy. Zay zany no hevitritsika. Zay zany no teny miera. Watsona maketo. Na olona zay efa nendrasatsika. Fa tsy bakao zany. Tsy nipotra ny tompony andraikitra rehefa nangataka ny fivoahana ireo mpampianatra hanazava ny zava-misy marina momba ny tampoka tsembohany. Mazava nefa ny any mpampianatra vola aloha vao miresaka tsy misy antony tsy andohavana ny volanay hoy izy ireo satria vola efa tao no takiana. Marary ny mpampianatra ny mahazo ny mpianatra amin'izao saingy nilaza ny tsy lefitra kosa izy ireo. Aiza le biako aiza le vola. Savan'le vola le biako aty. Va manina tsy avoaka sa zavatra zany. Saby tsy mahako maloto eto amin'ity tanindrazana malala ty. Tsy mahita zatsika. Tsisy manaiky zany raha tsy vola mivoaka aloha. Tsisy délibération aboa. Tsisy midrako tapitra zay. Zay oty satria na dia andehananay tongotra reo vitanay na any 200 km miala eto tany reo vitanay reo na dia andehananay tongotra. Fa zay mbola apetraka ay tsara. Fa rehefa tonga zay ianao ny délibération misy vola dia ho tanterahanay amin'ny conscience professionnelle io. Zanakay ny mpianatra zay ny mampampianatra zanakateraka ratsainy ka tosimbamay. Ny toy ny fivoriana ny katitrano tamin'ny iray ora-tany ho any vao nivoaka ny tompony andraikitra. Tsy nahazoana fanazavana fa avy dia nanao taridositra niaraka tamin'ireo mpiambina azy. Fanalika ana olo zao tompony mety aminao tsy mety aminao. Fanalika ana mpampianatra zao. Ada velan dia mantau reto. Fampianatra be dia be miandry ariva dia anao mivoaka fotsiny mba miteny ianao moa hoe inona le izy. Mifanohitra tamin'ny zava-misy efa nahazatra hatramin'izay ny nambarany tompony andraikitra ho ny solitena ny mpampianatra. Raha ny andro ny délibération no nandohavana ny karama hatramin'izay nilaza izy ireo fa niovo zany ka ohatrin'ny délibération vao antony vola ny fanjakany. Fandrebirebena famitahana no natao ho ny mpampianatra ka tsy azo ekena. Fatafantatra dia hoe ohatra mahazatra ihany hoe délibération dia amin'izay mandray vola. Dia izay diso fanantenana satria ireo olona reo fa lavitra be ireo olona reo. Tonga eto omaly ny frais lavitra dia ahoana moa avy any Antsirabe mandoto zany. Eto frais makany dia andeha odimaina fotsiny. Tsy fantatra meloza efa amin'ny herintaona izay zavatra izay ataovy raha ohatra mety amin'ny herintaona vao tokony atao izay zavatra izay. Fa ity tsy zavatra miovany amin'ity. Tapaka ny hevitra tsy misy ny délibération. Mbola baraingo araka izany daty ivoan'ny valim-panadinana baccalauréat eto Antananarivo. Tsy mandeha ny délibération raha tsy mazava ny fandoavam-bola na mbola amin'ny herintaona azy io. Ka mba reto zany fa tsy misy délibération mandeha eo ary tsy mazava ny vola. Averina ihany. Tsy roso amin'ny délibération tsika raha tsy voatazona zany ny tradition dia zay zany le izy. Ankoatra ireto mpampianatra mpitsara ireto nivoaka tamin'ny fanginany ihany koa ireo mpiambina fanadinana. Tsy mbola misy tokotany ihany koa ny momba ny tambo-karama 20 raiky amby 20 Ohatra zao foana ve no manjoanay mpampianatra. Mila firaisankina zany na zareo mpitaky reto ary tokony mba hivondrona zany hoe alao hikambana le izy mba ahafahana miady an'ilay vola. Manodidina ny 530 ireo mpampianatra ny voakasika. Isy ny fionambe iantsona izy ireo ny mpampianatra rehetra voakasika rampitso etsy amin'ny Allemand Beflo. Andrasana anay aloha izany zay mety ho fivoarana iny vaovao iny fa tsy misy mangirana ihany koa ny valin'ny fitakin'ny SSS Sampanan-Tananarivo amitony université maty tsy vitan'ny ministera intsony mamany olana ka mangataka fihaonana amin'nisy filohan'ny repoblika izy ireo. Mazava ny an'ny SSS raha nisy anambarany androany fa mila miala amin'ny toerany ireo mpitantana tsy mavita azy. Anomeratiana sy Mathieu Prince hatrany. Mitoy ny fitakina ataon'ny SSS Sampanan-Tananarivo. Mitoy ihany koa ny université maty sy ny foibe pikaroana maty.
hatramin'izao tsy misy mangirana ny valin'ny fitakiana nataon'izy ireo. Tsy voaresaka tao anatin'ny filan-kevitry ny minisitra farany teo ny famahana ny olona ny ministera ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa, ny olona ny mpikaroka mpampianatra sy mpampianatra mpikaroka. Tsy andrela ny CSS fangataka fionana amin'ny filohan'ny repoblika. Mahatsapa ny CSS fa tsy mahatapakahitra ny gouvernemanta sy ny fiadidiana an'izany primatura izany, koa dia tsy maintsy ametraka fangatahana eo anivon'ny fiadidiana ny Repoblika ny Madagasikara mba hiaonana amin'Andriamatoa filoham-pirenena ajaina mambahoaka ny CSS sampana Antananarivo. Miankina amin'izay fandraisan'ny filoham-pirenena mambahoaka ny fiaonana, fa kosa ny fametrahana ny fangatahana dia tsy misy andraso intsony. No mafisin'izy ireo fa tsy manana vahaolana intsony ny ministera. Heverina fa ity fionana ity no mamaritra ny toy ny fitakiana. Efa tafapetraka eo anivon'ny fiadidiana ny primatura avokoa hono araka ny tatitra voarainay avy tamin'ny ministera piaya ny communication verbale conjointe sy ny antotantaratasy rehetra momba ny fitakiana ny CSS manerana ny nosy, koa dia fantatra zany fa tsy any amin'ny ministera piaya ny olana fa eo amin'ny mpandray fanapahan-kevitra ambonimbony kokoa. Noho izay dia izay no andrasana ny fanapahan-kevitra sy ny famahana olan'ny filoham-pirenena. Endrika fanampotena ny fampianarana ny toe-javatra tahaka izao. Mitaky tsy misy fepetra ny fialana sy ny fanesorana ireo tompon'andraikitra tsy mahavita azy ny CSS na iza na iza. Fahavalom-pirenena izay mini sy mihevitra manapotika ny fampianarana ambaratonga ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa niza ary mitaky ny fialana sy ny fanesorana anireo zay mpitondra tsy mahomby, tsy manonona intsony zay hoe ministra iza na iza fa izay rehetra tsy mahomby dia tokony miala. Nanao etsika fanairana teo amin'ny esplanade Ankatso ny CSS tandroany. Iamafy ny fitakiana raha minimanao be marena sy miziriziry tsy mamany olany ny tompon'andraikitra voakasika rehetra. Eo amin'izay tontolon'ny fampianarana izay hatrany tafiakatra 20 isanjato ny vidin'ny fitaovam-pianarana eny an-tsena raha nambaran'ireo ray aman-dreny ary mbola no mafisiny mpivarotra izany. Manampitrotraka izany ny famaritan'ny sekoly ny fitaovan'ny mpianatra. Tsy afaka misafidy intsony ny ray aman-dreny fa manaraka izy voalaza fotsiny sisana dia lafo aza izany. Andro miaratiana sy Mateo Prince hatrany. Lafo ary mila tsy ho takabedy ny vidin'ny fitaovam-pianarana eny an-tsena. Tsy afaka misafidy ny fitaovana vidiana intsony ihany koa ny ankamaroan'ny ray aman-dreny. Indrindra ireo any amin'ny sekoly tsy miankina fa manaraka izay fitaovana efa nofaritan'ny sekoly izay midangana ny vidiny. Tsy maintsy manomana vola 2 ariary farany ambany ny ray aman-dreny mampiana janaka iray amin'ny sarany fisoratana anarana sy ny fitaovan'ny mpianatra. Zareo mihitsy ny mandidy hoe tiano qualité na marika na ny qualité dia vidy fotsiny ianao any tsena. Tsy afaka nisafidy zany. Ohatra ny cahier zao misy karazany anaiky. Cahier moa zany ny ankizy manoratra anazy dia ty mety aminy fa ny marika ankoatra ny ohatra hoe ny crayon de couleur ohatra ny crayon ny peinture à l'eau ohatra ny dia fa fera misy ty na ity nefa reo marika tenenindreo reo ny lafo indrindra koa nefa ny aty an-tsena tsy ohatra ny any amin'ny EPP hoe stylo fotsiny iny dia fa mety dia tsy afaka nisafidy ianao hoe zao fa hienzana aloha ilay izy mba tsy teneny na ny fatrambarinao any an-trano ary mihena amin'izay fividianana fitaovana mpianatra izay. Zaza telo mianatra dia raha hoe tombatombanana zany ny prix-any miaraka amin'ny droit sy mampiditra anazy any amin'ny 3500 any. Izy telo ka miaraka amin'ny droit miaraka amin'ny fitaovana. Kanty atonontonony zany tena enjana be. Mavesatra ho an'ny ray aman-dreny indrindra ireo manana zanaka mihoatra indray ny vola ilaina ampidirana an-tsekoly. Miditra antsehatra ireo afaka manampy anamorana izany. Izany hoe ifambizarana ny fividianan'ireo fitaovan'ny mpianatra ho fanamavanana ny ray aman-dreny. Mampian'ny ankizy fotsiny zany zay mety amiko. Za zao mividy ny kitapony dia zay ny anjara lafo be lafo be mihitsy 175 zao le atonontonony. Dia le tena tian'ilay ankizy aloha tsy hitako any amin'ny 300 400 fa le 175 à 200 eo dia izy anankiroa dia fa 400 zany. Raha ohatra mbola hoe misy tena tsy any dia toa zao avy mijery boky dia tena nampy.
boky indray tsy nieritreritra n'le izy efa ho roa alina le izy fa ho roa alina le izy dia lafo be dia zay dia vidiko ihany le izy satria ilain'le zafikely. Misy karazany ary endriny maro ny fitaovan'ny mpianatra izay mitobaka eny an-tsaina amin'izao. Niakatra 400 ariary ny fitaovana iray. Voakasika izany ny kahie. Fanao ny iray aman-dreny ny mpivarotra ny mividy kelikely noho ny fa efa mividy ambany ary misy fiantraikany avy hatrany amin'ny mitsena. Tsy dia niakatra be nanahoana ilay fitaovana fa ilay mpividy izany tsy haiko na sahirana nona nahoana dia tsy dia misy. Niakatra fa 400 isaky ny paquet izany niakatra. Tamin'ny herintaona izao 72,5 dia izao 75 ny caligraphe dia 70 ny premier prix. Ohatr'izao tokony efa hoe mba mandeha ny tsena. Izao tena mangina izao tsisy vidy. Andro vitsivitsy isa no ananany iray aman-dreny amin'ny fanomanana ny fidiran'ny mpianatra. Saika efa atomotra hatrany anefa ny ankamaroany vao mividy fitaovana sy manoratra anarana any an-tsekoly. Manam-porofo ny zava-misy fa sahirana ny tokantrano malagasy. Fa ny 500 mahery ny malagasy dia tanora avokoa. Isan'ireo firenena manana tanora betsaka indrindra i Madagasikara. Otrikaina lehibe satria afaka mitondra anjara biriky ho an'ny fampandrosoana ny firenena, ny fananana tanora vanona sy vonona. Tsy ampy anefa ny sehatra ivelaran'ny tanora eto amintsika ary mbola mampanasarotra ny famoronana asa sy ny orinasa noho ny antony maro samihafa raha tsy teny afa-tsy ny ara-panjakana. Nanao fanadihadiana mikasika izay Ravirazafy sy mbola avatsara. Leo ny fampanantenana lava ataon'izao mpitondra izao ny tanora malagasy. Matsiaro voahilika sy atao ambany zavatra ny ankamaroany, kanefa miantoka no avin'ny firenena. Kandida Massa manao fanamby amorona asa ho an'ny tanora no tena andrendren'izy ireo ho an'ny 5 taona manaraka. Eo ihany koa ny fitadiavana vahaolana amin'ny sehatry ny angovo, izay sakana ny fananganana orinasa sy ny fanamorana ireo atota taratasy ilaina amin'izany. Ny tena manahirana anay izany izao dia resaka fitadiavana asa satria sy zavatra atao rehetrarehetra amin'izao tsy mety daholo. Raha andeha hitady asa izany ianao izao na manana diplôma ianao na tsy manana diplôma dia tsisy dikany daholo izany rehetrarehetra izany fa le asa atao mihitsy nefa tsy misy. Moa ianao raha hiasa tena ny jiro tapaka foana ohatr'izany tsisy zavatra hoe azo atao mihitsy izany amin'izao hoe dia lasa mironany amin'ny zavatra hafa ny olona. Dia izay ny andrasanay amin'izay kandida ho avy eo izany mba tena metraka zavatra tsara ho an'ny tanora fa tsy amin'ny fampanantenana pokaty foana dia rehefa tonga ny fotoana dia ohatr'izao iainanay izao ihany ny iainanay. Tena olana moa izany ho an'ny tanora ankehitriny dia izay hoe fananganana orinasa na hoe asa teny izay satria raha anangana orinasa ohatra ny tanora anankiray dia somary sarotra mihitsy ny resaka hoe fanaovana taratasy sy ny sisa dia mazamazana kely izay resaka hoe fanaovana taratasy izay dia sakana be ilay izy. Ho an'ny tanora raha anangana orinasa zao dia eo amin'ny resaka hoe angovo jiro tapaka lava dia mety ho tena sahirana mihitsy ny ankizy. Dia raha ny andrasana amin'ny président ho avy eo dia ny hoe président hitsinjo ny tanora amorona asa be dia be ho an'ny tanora ihany koa. Manoloana zava-misy ankehitriny aloha dia hitanay fa tena miady mafy ny tanora satria be dia be no tanora mianatra eny amin'ny anjerimanontolo nefa ny eo amin'ny sehatra fitadiavana asa tena mijaly. Moa koa izay fa eny amin'ny anjerimanontolo tena mino hoe atao tsinitsinina satria hita zao ny mpanalabaka amin'izao reny mbola tsy lasa ohatrany lasa chantena tafiditra anaty resaka politika tsy jeren'ny zareo mihitsy momba anay dia mijaly tena mijaly. Io ny tsy fahitana asa, io ny lasa sakana be ny famitana fianarana eny amin'ny anjerimanontolo satria tsy voajery izay, tsisy politika mazava mahakasika ny fanabeazana. Dia izay ny tena antony hoe lasa be dia be ny olona tsy liana amin'ny politika nefa tokony hiditra ao anatin'ny politika dia izay amin'izay mampanoranay ohatr'izao dia miezaka mandray andraikitra izay ao anatin'izany. Tsy tokony atao ambava fotsiny ihany no hoe tanora no avin'ny firenena, kanefa mifanohitra amin'izay no misy satria vao hitsakitsaka ny tontolo ny fampianarana. Tsy vitsy ireo voatery mialan-daharana no tsy fahampiany eo am-pialantanana anohizan'ny fianarana. Maro koa ny tsy hanasa na miasa fa tsy zarizary na dia manana diplôma aza. Mbola fanambogoavana eo amin'ny sehatry ny asa, ny ady amin'ny kolikoly sy ny fahafantaran'olona izay mibaiko ny fahazoana asa eto amintsika ary mahatonga ny mpiasa malagasy ireo manana diplôma ary amin'ny traikefa miondrana ny ivelany.
Momba izay vaovao mahakasika ny tanora izay hatrany dia vahaolana iray kosa ny fahazahoana vatsim-pianarana makany ivelany. Misokatra ary ny fisoratana anarana ho an'ireo tanora maniry hisitraka ny vatsim-piofanana iali Mandela Washington a 424 eo anivon'ny maso ivoan'ny Etazonia. Nanamafy ny fahavononany hanampy ireo andihana tanora mpitarika afrikanina izay amolavolany ho avin'ny tontolon'ny fandrarana sy ny fitariana ny olom-pirenena ary ny fitantanana ara-panjakana eto Madagasikara sy any Comore ny gouvernemanta amerikanina. Isan-taona ny maso ivoa amerikanina dia mifantana tanora mpitarika manana traikefa amin'ny fanantanteraina ny tetikasa mitondra fiantraikany tsara ao amin'ny fireneny andray anjara amin'ny programa iali Mandela Washington Fellowship. Hatramin'ny taona 2012 no niforonany dia tanora mpitarika misa 720 avy eto Madagasikara sy tao Komoro no nisitraka ity vatsim-piofanana ity. Tanora afrikanina misa 700 kosa no fantenana amin'ity andihany manaraka ity. Anatra momba ny fahaiza-mitarika mandritra ny 9 herinandro any amin'ny université amerikanina izy ireo. Mbola misitraka fampivelarana hafa ihany koa ireo mpiofana toy ny fanararotra fampandrosoana ny fahaizan'izy ireo eo amin'ny sehatry ny asa, ny fiahiana, ny asa ho an'ny fiarahamonina ary ny fanohanana arabola ireo tetikasa sy orinasa amin'ny fikambanan'izy ireo. Ny 12 septambra ho avy izao moa no mifarana ny fisoratana anarana amin'ity tetikasa ity. Lafim-baovao manodidina ny fifidianana kosa indray ilaina ny fandraisana anjaran'ireo mpifidy rehetra amin'ny fifidianana ho avy. Azo sy andraikitra ny mifidy ary koa hitondrana fanovana tsaratsara kokoa mihoatra ny amin'izao fotoana izao. Manan-danja bebe kokoa ny kandida iray raha ambony ny tany olona ny fidy azy ary mahatsiaro manana andraikitra amin'ny vahoaka nandany azy. Misy ireo fikambanana ny fotony toy ny ao amin'ny boriboritany faha-efatra no manao fanentanana ny olona andeha hifidy. Ravirazafy mahina Simbola avatsara. Tsy misy antenany intsony ny fitondrana ankehitriny ary hita fa tsy afaka narina ny Madagasikara na efa nitondra nandritra ny efa taona azy. Potika ny seha-piariana, mandoalika ny sosialim-bahoaka izay no atrehan'ny malagasy. Mangony fotsiny, manjaka ny kolokolo sy ny raha matahora akana tonga ny olona tsy mahatoky intsony ny rafi-pitsarana sy mitandro filaminana. Fifidianana ihany no azahoana manarina izany. Zava-dehibe tokoa ny mifidy satria eo angely fotoana iverenan'le fahefana aty amin'ny vahoaka. Eo zany no ahafahan'ny vahoaka maneho ny safidiny hoe iza marina no tena mety sy tsara hitondra n'le tany sy ny firenena ahafahan'ny vahoaka miaina ara-dalàna sy milamina ao amin'ny fampandrosoana sy ny toerana rehetra misy azy. Zon'ny olombelona le mandeha mifidy mba misy fiovan'ny toetra raha ohatra. Manoloana izany dia mila ny fandraisana anjarany rehetra amin'ny fifidianana ho avy. Anisan'ny mahazo tohana amin'izany firaisamon'ny pirenena amin'ny fanentanana ny olona azoto andeha hifidy. Fikambanana isan-tsokajy ny miampy ireo antoko politika no miezaka midiny ny fotony manome fiofanana ireo mpikambana ao aminy. Isan'izany ny ataontsika hoe momba ny resaka fampahafantarana azy ireo hoe inona aby no dingana ao anatin'ny sotram-pifidianana, inona aby ireo lalàna tokony ho fantatra ao anatin'ny fifidianana, ny andraikitra izany mpanara-maso sy mpanentana amin'ny fifidianana izany ary ireo maro tsy voatanisa ohatra ny fampahafantarana ny lalàna izay tena tokony atao. Eo ihany koa ampahafantarana azy ireo fa misy ihany koa ny fitorohana izany hoe ao anatin'ny sotram-pifidianana na ny aloha mandritra sy ny aorianan'ny fifidianana rehetra. Ny manova ny ahitana ny tena hoe fanovana marina ary indrindra hoe mametraka ny lanjan'ny olona izay voafidy eo satria raha ambony ny tahan'ny mpavitrihan'ny olona izany hoe ambony ny taux de participation zany dia mba manana ny lanjan'le olona voafidy ary eo ihany koa zany ny tena hoe efa hita fa tompona andraikitra sy hoe mahafantatra ny andraikitra tokoa ny vahoaka manova ny tantaran'ny firenena. Ireo mponina amin'ireo fokotany 330 ao anatin'ny boriboritany faha-efatra no hisitraka ny hetsika fanentanana amin'ny fifidianana. Itetokantrano ireo tanora vao nomena fiofanana anatanteraka izany. Mivoatra tany ny vaovao mahakasika ny raharaha kolikoly navoasaringotra ny tale kabinetra ny fiadidinan'ny Repoblika teo aloha mitombo
ireo anarana mivoaka sy voatonona mahakasika ity raharaha ity, anisan'izany ny filoham-pirenena sy ny teratany frantsay mpiara-miasa amin'izay mamolavola ny UEM. Nanamafy ihany koa ny tao anatin'ny fandarana miara-manonja androany fa tsy marina ny filazana fa tsy misy idiran'ny filoham-pirenena ity raharaha kolikoly avoleta ity, mandeha ihany koa aza ny feo amin'izao fotoana izao fa nanangana konty hanangonam-bolana votana azy ny vadiny Ramatoa Romivos Andrianarso. Onjalanana Ranaivomanana sy Andry Rakotomalala. Vaovao anisan'ny mbola mitana ny sain'olom-pirenena amin'izao ny raharaha kolikoly. Mahavoasaringotra ny Italiany kabinetra ny fiadidinan'ny Repoblika teo aloha Romivos Andrianarso. Nahitsy ny fandaharana miara-manonja androany ny laza fa mbola maro ireo tompona ndraiky mpanjakana miray petsapetsa amin'ity raharaha ity ary tsy azo heverina ho tsy fantatry ny filoham-pirenena ny tena antondiany ity farany tany ivelany. Petapena reo no ao anatin'io io afera maloto io fa ty zao de tsy maintsy hibabaka amin'izay hoe ianona ngeny tao hoe naniraka natao hoe ianona koa tao anatin'ity ianona anatin'ity réseau zany io zavatra io. Vola be ny tao, vola be. Misy commission 5%. Misy para social nao. Vola be. Commission. Waniza le commission. Zay no antony hoe aro zay daholo. Na io volamena rehetra ahonana sy ny karazany eo any aposinareo de lasa multimilliardaire tamtampoka anareo no lalena kibony tany eto Madagasikara. De ataonareo zao foana le izy. Fatanareo nareo fifa-tsy eo amin'ny fitondrana-tsony de vao maika nareo mandrovitsy. Tsy afa-miala amin'izao raharaha manaratsy endrika ny Madagasikara izao ny filoham-pirenena na dia miezaka ny manala ny tena sy mamono hafa azy ireo mpanaradia azy. Ataony fitondrana ihany koa izay hanodinana ny sain'ny vahoaka hanadinoana ny raharaha fizakany Andry Rajoelina zorom-pirenena Frantsay indrindra amin'izao akatoko ny fifidianan'izao. Tena izy a didim-panjakana nampidirareo conseil de ministre nampidirana anteny izy koa tokony ohatra zeny foany eo fa ty diversion moderne ialana an'le olona ilany hoe tsy avy aminay io veriveriny io ndray manko de hoe adimondray le naturalisation dada sa mandada anona fa tsy manara-dalàna de ahoana mbo azy aza misotro toka le te aza mangala nefa anao olona mpisotro toka mpangalatra manao zavatra exemple mahita de aina no afehazanao an'le izy de zay natao koa tsy mbo manao exemple rehefa tratra rehefa tsy mety le izy a tokony mbo mibaboka mibaboka amin'ny vahoaka le filofa fa tena diridiry de tany efa tena en-danger Madagasikara so satria ny filoha mihitsy nefa tsy manara-badala. Ny 20 septambra ho avy izao no hiakatra fitsarana ny Londres ity raharaha fakana vola tamin'ny orinasa mpitrandraka Gemfield nataony Ramatoa Romivos Andrianarso ity. Miparitaka ihany koa ny vaovao anaty tambazotra tserasera amin'izao fananangana kaniota anavotana ity Italiany kabinetra ny fiadidinan'ny Repoblika teo aloha ity ny vadiny Alexandre Vos. Fa zava-dehibe ho an'ny tanora vao hifidy ny mahafantatra ny zotra-pifidianana rehetra sy ireo mety ho rafitra ara-pitantanana misy eto Madagasikara araky ny voasoratra ao anatin'ny lalam-panorenana amin'izay dia ho mora kokoa ny mifidy ireo kandida manana viana mifandraika amin'ny fampandrosoana ilain'ny tanora. Anisan'ny fiofanana voaraindreo mpitarika ny tanora tima ao amin'ny faritra Analamanga ny tontolo ny fitsinjaram-pahefana izay antoky ny fampandrosoana ary voaresaka mandritra izany ihany koa ny fifidianana. Ravorazafy-maina Simbola avatsara. Isan'ireo paikady hitondrana fampandrosoana eto Madagasikara ny fitsinjaram-pahefana. Miankina mpitantana nefa ny tena fampiarana izany na tsy. Ny zava-misy eto amintsika amin'izao radio dia mivangongo eo am-pelatanan'olo tokana ny fahefana ka tsy magaga raha tsy mipake ny fotony ny asa satria tsy omena sehatra ireo ratsy mangaika hafa tokony amita izany. Raha mijery zany tsika amin'izao fotoana izao zany hoe fotoana alohan'ny fifidianana dia efa miresaka an'io daholo ny ankabetsahan'ny kandida. Fitsinjaram-pahefana, décentralisation tena izy misy an'ireo le karazana ataontsika hoe filazana azy maromaro fa samy manana ny endriny izy io nanomboka tamin'ny taona 2010 nametrahana voalohany azy fa miovaova izy fa ny tena tokony fantatra fotsiny zany amin'izao fotoana zao dia hoe iza ny sahametraka an'izay voalaza ny 97 amin'ny lalam-pandrenana zay iza ny tena sahametraka fa mifototra eo amin'ny eo vondrom-bahoaka paritsinjaram-pahefanareo ny ho avin'ny Madagasikara dia samy mametraka an'izay dia zay sa manome an'ilay atao hoe fizakantena izay fanomeny lalam-pandrenana ihany koa andreo vondrom-bahoaka reo.
zany raha teo zany ny fampiresahana am'le tanora misehatra amin'ny lafin'ny politika hoe io ny lalam-pandroenantsika io ny lalàna lasitra dia mifototra amin'ny dolo zany ny fanaovana ny politika eto Madagasikara. Fototra ingana azona mamany olona tsy fandriampahalemana, ny toe-karena, ny fahasalamana sy ny fananganana fototra avitra eny fotony fitsinjaram-pahefana. Samy sitraka tombontsoana ny fokontany, ny commune ary ny faritra izay samy manana ny mampiavaka azy avy. Antony nanomezana fiofanana ireo mpitarika tanora tima manodidina ny 50 isa mba ahafahany tsiraray mahafantatra ny rafitra ara-pitantanana misy sy ahafahana miomana sahady manatsaratra ny fifidianana ho avy. Efa volana vitsivitsy isa no isaina dia hiatrika fifidianana isika izao dia ao anatin'izany ny antoko politika anankiray mila manana asa tsara mipetrapetraka ao anatin'izay fanomanana fifidianana izay ka izahay tanora tima dia ao anatin'ny manana ndraikitra goavana indrindrandrindra ao anatin'izay fanomanana fifidianana izay ka izay ny anisan'ny nanatanterahanay ity fampiofanana ity nietsika izay ho karakarainay tanora tima Analamanga zany dia hetsika fanomanana fifidianana satria raha ny nambarany senia ny akabetsahany ao anaty lisitry mifidy dia tanora avokoa tanora zany hoe feno taona feno 12 taona miakatra ka hatramin'ny 5 taona eo dia ny akabetsahany ireo tanora ireo nefa vao hiatrika an'izany fifidianana izany tsara mihitsy ny anampahafantarana anazy sy nomezana fahalalana ireo tanora ireo manahoana izany resaka fifidianana izany inona ny tsara ho fantatra ao anatin'izany fifidianana izany. Betsaka ihany koa ny fandremborebena ny tanora ao anatin'ny fampiofanana izay omena ny tanora dia omena fahalalana ny tanora mba ahafahany mifidy ny olona izay hita hoe vonina ny anome fampandrosoana ho an'ny firenena izany hoe tsy ho voavidim-bola ireo tanora ireo omena fahalalana izy ary sokafana ny sainy mba hafantatra tsara hoe iza ny olona tena tokony hitarika sy hitondra eto amin'ny firenena. Tanora tima mandray andraikitra mahafeny asa ampanaovina azy ary mahasamy toroka ny tsy mety amin'ny fifidianana ho avy no tanjona ny fampiofanana ireo tanora ao anatiny antokotiko Madagasikara adidiny antoko politika raha teo izany. Lafim-bavao ny fitaterana kosa indray niteraka fimenomenonana ho an'ny mpandeha miazo ny lalam-pirenena fahafito ho any Antsirabe any fiakaran'ny sarandalana ho 2 alina ariary raha tokony ao 5,000 alina ariary izany fotoana nararotan'ireo mpitatitra ny vanim-potoana toy izao raha ny fanazavana tsy nanaiky izany kosa nefa ireo mpanjifa akatao ireo nitokana tsy netiniditra ny fiara Ravorazafimaina sy mbola avatsara. Tsy nanaiky ny fampiakarana ny sarandalana ho 2 alina ariary napetraky ny kooperativa eto amin'ny fahasankarana ireo mpandeha miazo any Antsirabe. Nandraona ny findra-toerana afy izy ireo raha toka tsy 5,000 ariary toy ny mahazatra ny sarandalana. Efa maharanko ireo kooperativa ivelan'ny tompiatsonana ka manan-tsafidy ireo mpandeha. Sarandalana taloha foana aloha raha vao mampiakatra izy dia miodina mitady tomobile hafa ohatrany hoe nikeo maraina izy zany nampiakatra 2 alina dia tonga teto ahako dia 5,000 dia mandeha zany hoa. Tamin'ny maraina zao niakatra 2 alina fa zao efa mipetraka amin'ilay 5,000 ie dia niandry kely dia zao vao nandeha mijanona mihitsy aloha zay niandry an'ilay 5,000 zay vao nandeha. Ho an'ireo mpitatitra ny fotoam-pialatsasatra toy izao ampitomboana ny vola miditra ka tonga azy ireo hampakatra ny tsy misy filazana melony sarandalana. Dia tsy maintsy misy fiakaran'ilay sarandalana satria ilay tômôbilina mitatitra an'ilay olona fotsiny mandeha midina dia aveo rehefa miakatra izy tsy misy fa milanjan'ilay tômôbilina fotsiny. Iny anefa ny tena marina tsy dia tena hoe miakatra be dia manahoana. Indray mifandeha an'ilay hoe 5 raha amin'ny ankapobeny aloha mijery licence eto izay dia izay ao anatin'ilay fanomezan-dalana men'ny anina ihany no apetrakay. Ankoatra izay dia nambaran'ireo mpitatitra fa tsy maintsy mametraka ireo fepetra rehetra ny kooperativa hisorohana ny lozam-pifamoivoizana. Ny avon'ny entana ny zavatra tokony hoentina ao anatin'ilay tômôbilina satria ireny raha zavatra hoe miteraka firetana hoe inflammable na ohatra izany tsy afaka mitondra an'ireny izay dia tsy maintsy kovrena ohatra izao lalana aloha tena sarotra fa dia tena izany Antsirabe izany raha natao adiny 2 sasany na adiny 3 taloha izao tena mahatratra adiny 5 satria tsy maintsy mitandrina ary izay eto ihany koa tsy mamelany ohatra hoe iny sofera vao feno avany fa tsy maintsy miandro rapitso iny fa dia alefa aloha maneno tsy moramora. Ny samy madinika ny fampitseritra araka izany
manararoatra ny fabetsahany olo ireo mpitatra hampakarany-tampoka ny sarandalana kanefa ny kalitaon'ny tolotra mbola mampametra-panontaniana isareo mampitaraina ireo mpandeha sy ny mpitatra ny faratsy ny tompo fiantsonana eto amin'ny fahasankarana tsy misy gojagojana antaonany maro manginy fotsiny fifandroritana amin'ireo mpanera ny tompo fiantsonana lehibe ny ambomanam-bola moa mbola mikatona sy mipetra-potsiny hatreto. Ametrahana ny fanjakana tsara tantana isian'ny mangarahara sy ny tamberina andraikitra nifantoka tamin'ireo ny tanjona tamin'ny dian'iraky ny sadeka tsona hoe Sadecopac teto Madagasikara. Asiam-panjakana maro no anotetezin'izy ireo anijerena ny fomba fiasa sy ny fametrahana ny fiaramiasa tokony atao. Andomiratiana sy Mathieu Prince. Mandalo eto Madagasikara amin'izao fotoan'izao ny iraky ny SADC sampandrara misana ny fanaramaso ny fitantanam-bolana ny Sadecopac. Ny fantoka betsaka tamin'ny asan'ireo mpanatanteraka ny diany raha tena mampanjaka marina ny mangarahara sy ny tany tandalana. Mila mandray ny andraiky ny rehetra eo anaty an'izany. Zava-dehibe nisy ny fiara-miasa eo amin'ny mpanatanteraka sy ny fitsarana momba ny kaonty ametrahana ny fanjakana tsara tantana. Zay ny tena hoe natongavanay eto dia ny mba fiara-miasa miaraka amin'ireo parlementaire ireo député gasy ireo amin'izay mipetraka tsara ny fanatanterahany asany satria ry zareo zany miankina amin'izareo ny fanaraha-maso ny asa ataon'ireo mpanatanteraka ireo mba mipetraka tsara zany le atao hoe bonne gouvernance fanjakana tsara tantana sy ny tamberina andraikitra. Sakana tsisy ny fampandrosoana ny fitsabana andraikitra eo amin'ny mpanatanteraka sy ny mpanao lalàna izay samy manana ny asany araka nefa voafaritry ny lalàna. Ny tsy fanajana ny lalàna velona indrindra ny tsy fisiany fifampitokisana eo amin'ny maro anisa. Everina fa hitondra fanovana sy fiovana ny dian'ireto iraka manokana ireto indrindra i Madagasikara izay ao anatin'ny fanomanana ny fiatriana ny fivitianana amin'izao fotoana izao. Sy ampianjakana maro no tetezin'izy ireo toy ny antenimieram-pirenena sy ny rafitra miady amin'ny kolikoly. Maresaka iraisan'ny pirenena hampandemisy 13 tamin'ireo 70 atao anatin'ny sambo ampitondra mpitsopinenana iray tany amin'ny faritra masin'ny Cap Vert no namony ainy anoho ny farendrehan'ilay sambo atiratany Senegalais ny 100 tamin'ireo mpandeha ireo. Olona 30 no avitra somatsara ary 90 kosa no mbola tsy hita popoka mandrakandroany mitony fikaroana ireo mpandeha mbola tsy hita popoka ireo. Onjalalaina Ranaivomanana sy Andry Rakoto Malala. Mpifindramona 13 namony aingy 30 kosa avitra somatsara taoriny farendrehan'ny sambo tondra mpitsopinenana iray tany amin'ny faridranomasiny Cap Vert ao Omaly alakamisy. Ny alatsinainy 14 aogositra lasa teo nefa tsikaritra ny sambo mpanjony Espaniola iray tany amin'ny ranomasimbe Atlantika ity sambo nitondra mpitsopinenana ity. Ireto farany nampandreny manam-pahefana Cap Verdienne. Nahitana faton'olona 7 ihany koa tao anatin'ilay sambo ankoatra ireo 13 namony aingy. Olona 20 no mbola tsy hita popoka. Mpandeha manodidina ny 10 taona eo tao anatin'ilay sambo ka ankizy teo amin'ny 12 ka hatramin'ny 19 taona ny efatra amin'ireo. Teratany Senegalais avokoa ny iraky amin'ny 100 amin'ireo mpandeha. Nanokana fotoana isaona nahoandro teratany Senegalais namony an'ireo ny any Senegal. Nanambara manam-pahefana Cap Verdienne fa efa manao ny fomba rehetra hanampiany ireo mpandeha niaran-doza. Mpandeha 7 no nahitra hopitaly any an-toerana. Anisan'ireo lalana andehana mpifindramona Afrikana makany Europe i Cap Vert ary tsy vao izao ny trangana lozan-dranomasina namoy izany aina toy izao tany amin'ity firenena ity. Mpifindramona avy any Senegal, Gambie, Guinée-Bissau, Sierra Leone misy 70 no voavontsy tany amin'ny faridranomasiny Cap Vert tamin'ny tapaky ny volana janoary lasa teo. Dia ny vaovao ny maresaka iraisan'ny pirenena iny anko tompoko lahy sy tompoko vavy. Nonetiko nanakatona indray ny fampalalam-baovao tamin'ity androany ity ankasitrahana feno ianao. Nanaraka izany hatramin'ny farany atony mahazatra moa dia ny fandarana ona marina sy ny fandarana Global News no arainao arian'izao fampalalam-baovao izao. Aveo crucifixion io kosa no lohatenin'ny horonan-tsara indray miseho atolotry ny MBS ho anao amin'ity androany ity ny tenako mametraka ny mara-pitafa tompoko lahy sy tompoko vavy.